ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarabantsika ry afaka tratra ity alarobia 10 ny volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia 4:4, Jeremia 4:4, andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ifanariana tokoa fa tsotra, efa naharikoriko ny fanahinao va azy iona? Nahoanany dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay? Nanantena fiadanana izahay kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana. Jehova, tsaronay ny faharatsinay sy ny heloky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay noho ny amin'ny anaranao dia aza renao izahay. Aza tao tsinitsinina ny seza fiandrianan'ny voninahitra ao, tsarofa ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba misy mahalatsaka ranonorana va ireny sampin'Jentilesy ireny, na mahay mandatsaka ranonorana mivadravatra va ny lanitra? Fa tsy ianao ihany va no izy ry Jehovah Andriamanitra io? Koa manantenanao izahay satria ianao nanao ireo zavatra rehetra ireo. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny mampianatra lavabe momba ny antsoina hoe fahotana lovana na ny péché originel ny soratry ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 5:10 sy ny manaraka, hoe nisy ny fahotan'ny olona dia nisy nolovana tamin'ireo olona tany alohany, na marimarina kokoa tamin'ny tantaran'i Adama sy Eva. Tsy dia tena azo lazaina hoe mivelabelarin'i Paoly loatra momba ny fahotana lovana io, fa io andininy vitsivitsy ireo no nahatonga ny Saint Augustin izay fa ela be teo aorianan'i Paoly niresaka lavabe ary nanorina ny fampianarana momba ny péché originel tamin'ny fampianaran'i Paoly. Ny hoe ny olona dia teraka mpanota, ny olona dia nateraka mpanota satria nandova ota avy amin'ireo razana. Ary io lay matetika tenenin'ny théologianina thomiste hoe coupable mais pas responsable. Zany hoe ina dikan'izany? Zany hoe ny olombelona dia avy hatrany dia mpanota izy, avy hatrany dia nanota izy, fa tsy tompona andraikitra tamin'ny notany iny akory izy, fa nandova ota fotsiny izy. Io ataontsika hoe io toetra noheverina fa mandova ota io no mahatonga ny olona mora mivily manao ratsy. Hoy ireo théologianina maro samihafa, satria mametraka fanontaniana hoe maninona moa zany no mora mivily manao ratsy ny olona? Maninona ny olona no mora mihevitra zavatra ratsy? Maninona ny olona moramora kokoa amin'ny olona ny manao ny ratsy no ny manao ny tsara? Maninona no mafy amin'ny olona ny manao ny tsara? Dia ny fanazavan'ireo olona ataontsika hoe théologianina maro dia manao vokatr'ilay fahotana nolovana io ka efa simba ny fisainan'ny olona, efa simba ny fisainan'ny olona ka tsy manana herim-panahy hanao ny tsara intsony izy. Tsy hiady hevitra tsika ny fomba fijery protestanta momba ny péché originel na ny fahotana lovana, fa amin'ity bokin'ny Jeremia ity dia toatrapatsika izany fahoritsainy amin'ity Jeremia ity ny fahoritsain'ny olona ny amin'ny fahotana izay ataony. Izy manao hoe tsaroanay ny faharatsinay sy ny heloky ny razana, fa efa nanota taminao izahay. Eto zany dia tena misy fibaboana mihitsy asehon'ny bokin'ny Jeremia hoe izahay dia ny olombelona dia nandova ota, nandova faharatsiana tamin'ireo razana mihitsy ary. Dia itsika moa aty amin'ny testamenta vaovao dia resy lahatra fa ny fahasoavana no nanapaka ny péché originel. Zany hoe rehefa eo ambany fahasoavana isika dia manjary no hamarinina. Tsy ny fahotana lovana akory no mibahana ao anatin'ny sain'ny kristianina, fa ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo.
lay Jesosy Kristy tompo izay maty teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany no nividy ny olombelona teo ambany vahohon'ny fahotana ka nahatonga olom-baovao tsy afaka ho azy teo ambany vahohon'ny fahotana ny olona teo ambany vahohon'ny fanameloa-tena raha tsy teo ny fahasoavan'i Kristy tamin'ny alalan'ny rano. No zany dia tsy tokony hibahana ao anatin'izay tsika kristianina ny mahampanota-tsika fa tokony hibahana ao anatin'ny fiainantsika kristianina de ny fibebahana sy ny fandehanana amin'ny fiainana vaovao. Tsy ny fitanisana ny tsy fahatanterahantsika akory ny zava-dehibe fa ny fiovana aty anatintsika mahatonga atsika olo vaovao. Ny fitanisana ny fahotana zay hitatsika ty amin'ny bokin'ny Jeremia na hatrany amin'ny bokin'ny faminaniana maro samihafa dia ahitantsika zany fitanisana fahotana zany ho mariky ny fibebahana. Marina loatra fa ilaina ny atserovan'ny olona tena ny maharatsy azy fa raha ohatra ka mibanjina ny mahampanota azy fotsiny ny olombelona de resy izy fa tsy maintsy mibanjina ny Kristy izy ary rehefa mibanjina ny Kristy izy dia mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao am baiboly any de voalaza fa indroa Jesosy nitomany. Voalohany dia nitomany teo anatrehan'ny fahafatesan'ny Lazarosy izy ary nahita ny fahoriany reto anabaviny Lazarosy io Marta sy Maria, nahita ny fahoriany reo olona akaiky an'i Lazarosy de nitomany Jesosy. Fantatra Jesosy no ataony saingy zao nitomany izy manoloana ny alahelo reto olona izay namany akaiky tahaka ny Marta sy Maria. Fa ny faharoa zay nitomany iny Jesosy no nampitomany an'i Jesosy de teo anatrehany fahitana ny Jerosalema zay naditra zay tsy nentin'ny bebaka tsy nentin'ny ova. Fa ny mpanao heviteny maro de manao hoe anisy fantelo ny Jesosy no nitomany. Taiza Jesosy nitomany fahatelo de hoe tao amin'ny zaridainan'ny Getsemane. Nitomany Jesosy marina loatra fa tsy voalaza mazava zany anatin'ny bokiny amin'ny filazany tsara ny hoe nitomany Jesosy tao amin'ny zaridainan'ny Getsemane fa ny hoe nidinitra ny ho toy ny rà dia misy ireo mpanao heviteny maro manao nitomany mihitsy Jesosy tao amin'ny ora sy fotoana io satria navesatra tamin'ny alahelon'ny olona, ny fahotan'ny olona, ny faharatsian'ny olona nampitomany an'i Jesosy. Ary dia hotsika manao hoe efa nentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny fahotan'ny olona, ny fahotantsika nentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana tanisaitsika zany mba ahatserovantsika ny mahampanotatsika fa tsy maintsy mibanjina ny fahasoavana isika mba hatsiaro fifaliana ary tsy miherintsika ny mahafaka atsika amin'ny fanamelohana atsika fa ny fahasoavan'ny Kristy reniany teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ity andininy vitsivitsy zay mofrena ao antsika ety ara dia nahoana de banjinina amin'ny filalan'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy zany saingy rehefa banjinina amin'ny filalan'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy ty bokin'ny Jeremia ty dia reto zavatra telo reto ny zavatra nitsongadina. Voalohany de zao tsy mandao anao ny Andriamanitra ao, tsy mandao anao ny Andriamanitra ao. Ray maka tamin'ny tantara kely ny tantaraina mpampianatra sekolady nisy mpampianatra nandray nanana vola dolara teny amin'ny $100 $100 de naseho an-tamin'ny mpianatra fantatra aloha ve ino ty voly ty de mazava ho azy tanora no nampianariny $100 iny ramose ioraka ny mpianatra $100 iny de le mpampianatra iza ny tia an'ity $100 ty atsangano ny tanana, iza ny tianana an'ity $100 ty atsangano ny tanana. Tsy nisy tanana tsy nitsangana tao an-dakilasy, tsangana daholo ny tanana tao an-dakilasy ty handray an'ilay $100. Naforiporitrilay mpampianatra lay $100 naforipotrany nataony korokorotra mihitsy dia rasa ratsy endrika foripotra be mazava ho azy de natsipiny tamin'ny tany de hoy izy atsakany ny tanana zay mbola tiany io $100 io efa miforipotra be nalatsaka tamin'ny tany io atsakany ny tanana zay mbola tiany io $100 io tsy nisy tanana tsy nitsangana daholo ihany lay tanana rehetra na raiza tsy nitsangana samy mbola tian'lay $100. Fa nahoana olo mpampianatra no mbola tianareo ihany io $100 efa niforiporitra io natsaindreto mpianatra de manao ny vola no niforiporitra fa ny valeurany tsy niova.
$100 ihany ny $100. Ary dia zay tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona toetratsika, na inona fahotatsika, na inona tsy nety teo nataotsika de zao sarobidy eo mason'Andriamanitra isika. Sarobidy eo mason'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra isika. Tsy mampiena ny valeur atsika. Na inona ny fahotatsika. Tsy mampiena ny valeur amin'ny lafiny hoe efa novonjeny Kristy isika. Tsy misy olona na iray ary. Sitrak'Andriamanitra ho very. Zay mahatonga ny soratra masina manazava manao hoe tia ny olombelon'Andriamanitra, tia ny olombelona rehetra ho vonjen'Andriamanitra. Tsy ny fahafatesany ratsy fanahy. Ny faminany Ezekela mpaminany ny mahafinaritra an'Andriamanitra fa ny alany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Revako malala tian'Andriamanitra isika. Isika no mampidina ny valeur atsika fa Andriamanitra tsy mampidina an'izany. Satria nahoana efa novidiny tamin'ny rany ny zanany isika ka manjary tsara eo anatrehany. Ary dia izay no asehony ity faminaniana Ezekela mpaminany, Jeremia mpaminany ity hoe tian'Andriamanitra ianao. Tena tiany ary tsy foin'Andriamanitra. Tsy araka ty tenenin'ny Jeremia ity hoe efa narinona tokoa va Joda? Ny valiny de zao. Hoy ny tompo mamalany eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe rehefa novidiako, tsy mba nariko. Zany de aza adinoina fa tsy manary ianao Andriamanitra. Tsy anary ianao Andriamanitra satria ny zanany malalany no efa nifidianana anao. Fa zay mampieritreritra faharoa lehibe amin'ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity momba ny fahotana sy ny fitiavan'Andriamanitra ka ampitahintsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesoa dia nandiny fa 120 ny mikasika ny hoe Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena. Andiny ny 120 manao hoe tsarovoka aza tsy hoanao ny fanekena taminay. Andriamanitra tsy mivady mpanekena. Ny olombelona no mivady mpanekena satria mpanota. Fa Andriamanitra tsy mivady mpanekena. Ary io no mamarina raha hitantsika amin'ny firazan-tsaramaso araka Jaona 12 manao hoe 1 Andriamanitra rehefa tia ny azy ety amin'ity zao tontolo zao ty de tia ny azy hatramin'ny farany izy. Tsy mijanona eny antenateran-dalana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa tia atsika Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekeny fanaovany tamintsika izy. Raha manana zanaka mamaky vilia ianao, manana zanaka maditra, ataovy hoe pelipely de mivakiny ny vilia na mivakiny ny vazy. Tsy hoe rehefa mamaky vilia izy na mandolo loka na mamaky vazy de arina tsy ho zanaka. Mety variana izy de mainy loka, variana izy de vaky ny vilia. De zao tsy misy ray aman-dreny manary zanaka amin'ny zavatra ohatran'izany. Itsika mpanota aza tsy manary zanaka amina zavatra ohatr'izany. Maika fa Andriamanitra tsy miandrika endrotona amina hoe raha vao manota eo ataovy eo nge fa hariko tsy ho zanako. Andriamanitra tsy manao zany. Tsy toetra n'Andriamanitra zany. Rehefa nanonona taminao izy hoe zanako ianao de zanan'izay. Tsy eny tena mihitsy Andriamanitra ny manary ny zanaka. Miandry, mety misy zanaka maditra mazava ho azy. Misy zanaka maditra, misy zanaka mania. Fa izao zanak'Andriamanitra mandrakariva. Ary dia tadiavin'Andriamanitra, anarin'Andriamanitra, faizan'Andriamanitra, ahitsin'Andriamanitra. Io le tenenin'ny Bitiliny zao tamin'ny Petera manao hoe zanaka tiana de anarina. Mafy ny famaizan'Andriamanitra indraindray amin'ny zanaka. Fa zao fitiavana no hevitry reny satria tsy manary zanak'Andriamanitra. Satria Andriamanitra rehefa miteny hoe zanako de zanan'izay. Ary miala nenina hatramin'ny farany Andriamanitra. Hatramin'ny farany Andriamanitra de miala nenina amin'ny zanany. No zany dia aza adinoina fa tsy mivadika amin'ny fanekeny Andriamanitra. Ary io Andriamanitra rehefa inotsika izay toetra n'Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izay de zao tsy mora manome tsiny an'Andriamanitra isika fa manana fahatokina n'Andriamanitra. No zany dia mampahiry antsika ny teny manao hoe Andriamanitra mahatoky.
ao amin'ny takatasany soatan'ny Paoly ho an'ny tamin'ity mody zany io manao hoe Andriamanitra nge tsy mahazo mandà ny tenany. Isika mivadika fa Andriamanitra tsy mahazo mandà ny tenany rehefa niteny izy hoe zanako ianao, zany niteraka anao de zanany sika. Saingy zao tsy hoe satria zanak'Andriamanitra de tsy mety ho very. Tena mety ho very rehefa manary tena, mety ho very rehefa miala am'zany hoe mandà an'Andriamanitra, mety ho very. Mazava ho azy ny Baiboly ny teny an'izany, misy ny fahaverezana. Ka raha misy ny fahaverezana de satria ny safidy ho any amin'ny fahaverezana ilay olombelona le efa natsangan'Andriamanitra ho zanany. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra de zao ho ao aminy avokoa ny olona rehetra. De izany toe-panahy zany mampahirezan'ny Jeremia antsika ampitahina amin'ny filazany tsara manao hoe tsarovy fa tsy manary ianao Andriamanitra, tsarovy fa tsy mivadika amin'ny fanekeny aminao Andriamanitra noho ny am' Jesosy. Ary ny farandrina zay entina mampahiry anao mba hanao fifaliana mamakivaky ity ataontsika hoe alarobia ity dia ny andininy faharoa amby roapolo hoe manantena anao zahay. Olona manantena an'Andriamanitra, azo antenaina Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mivadika, satria Andriamanitra tsy manadino de mahazo manantena azy sika, mahazo miandry azy isika. Ny fanantenanao tsika atao de ateraky ny faharetana, ny fanantenana de ateraky ny faharetana, ateraky ny finoana ny fanantenana, ateraky ny fitiavana ny fanantenana. Ary dia ity andininy vitsivitsy ato amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany ity de mampitraka atsika hanana fanantenana mandrakariva, hanana fanantenana fa ny abitso de tsara noho ny anio, hanana fanantenana fa raha ao anatin'ny fiainantsika isika mety ho zavatsarotra ny lalovana, mety ho fitakatra ny saina ny fitondran'Andriamanitra, mety miafina mihitsy aza ny ho avy nataon'Andriamanitra hiafina raha teo de zao mahatonga atsika mana fifaliana ny fiainana isan'andro miatrika an'izany zavatra karazany zavatra zany de zao ny fanantenana ty anatintsika, ny fanantenana zay ateraky ny asan'ny fanamasina aty apotsika. Afaka malala ty andro ty ara de tiany ny tompony ampatsaro anao fa tiany loatra ianao. Miandry ny fibebahanao izy, miandry ny fiovam-po, miandry ny fahadiovam-po. Fa Andriamanitra tsy manary ianao, Andriamanitra tsy mivadika ny fanekeny taminao fa tianao de hitaizanao, ary Andriamanitra azonao antenaina amy zavatra zay heverinao sarotra sy mafy lalovanao de manantenan'Andriamanitra fa tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay izy. Ivavaka sika. Tompo amsoranao zay amin'ny soratra masina zay mamelombelona ny fanantenana ty anatinay fa tsy manary anay ianao. Ary Andriamanitra tsy mivadika aminay ianao fa mahatoko ny fanekenao. Andriamanitra mampanantena anay ary antenainay eo anatin'ny fiainana isan'andro fa eo akaikinay tsy manary, mameanay fifaliana sy famonjena. Ta iny tontolo andronay anio Andriamanitra, ta io ny fiangonanao zay isoranay anao ny andraikitra nomenao azy eo anivon'ny firenena. Mampahiriza ny fiangonanao ianao manoloana ny adidy aman'andraikitra zay sahany ataovy mahajoro ny fiangonanao, ataovy mahajoro vavolombelona, ny fahamasinana, eo ny fahasarotana tahaka ny zanak'ondry avoan'ny ambody fa mahiriza ny fiangonanao, arovo ny fiangonanao ary jereo ireo kristianina maro anatin'ny zanak'izany fiangonana zany omeo fahendrena, omeo fo matoky anao Andriamanitra ary omeo fo miantoraka aminao Andriamanitra, mivavaka ho an'ny fiangonanao mba hahatonga ny fiangonanao andeha amin'ny fahamasinana. Dia misaotra tompo noho ny fanahana ny firenenay ny fiangonanao sy ny mpino rehetra ao anatiny. Dia mampahiriza anay tsirairay avy ianao. Mivavaka manokana zay ho an'ny malagasy rehetra, mivavaka ho an'ny ireo tompon'andraikitra zay miatrika ny asa maro samihafa ho an'ny firenenay de taio izy reny Jesosy. De mamelahany erokay mamindrafo aminay zay mety ho fifandrafiana na tsy fahadiovam-po aty anatinay fa ny ranao Jesosy no efa nanadio anay. De taio tompo ny tontolo andronay mba hitombonay amin'ny fitiavana sy ny fanarahana anao. Saotra Jesosy. Amen.